indrindra Mankasitraka. anisany miasa mafy ihany koa ny mpanao gazety rehefa fotoana ohatran'izao nao re mahita mpanao gazety maromaro azao eto miezaka mampita manangona ny vaovao izay ifampizarana ny mpiarabe ilay ohatr'izao zany fandehany fifidianana solom-bava-bahoaka 4 izao dia andeontsika ilay resadresaka amin'ny namana mpanao gazety ny Malagasy TV. Monsieur Zou, mpanao gazety Malagasy TV izy. Raha hitanareo izy dia izy ilay mpanao gazety mahafatrapo. Miarabantsika any atokantrano any, miarabantsika any atokantrano any. Manahoana ny fiainanareo izao zava-misy izao ny hoe fifidianana ny andro miasa mafy ny mpanao gazety mba tantarao ampijery pikarenjy aloha. Aleo tazomiko mihitsy ty micro ty. Somary mafimafy ny asan'ny mpanao gazety rehefa fotoana toy izao satria amin'ny fotoana ohatran'izao indrindra no tena mila anavahana ilay hoe asan'ny mpanao gazety. Ohatran'ny androany manokana zao tamin'ny enora no nisokatra ny birao fandatsaham-bato mialohan'izay dia efa tsy maintsy tetỳ akianja ny tena manaraka akaiky ny hoe ohatrany ahoana sy ahoana izay fisokafan'ny birao fandatsaham-bato izay manontany manatona ihany koa an'ireo tompon'andraikitra samihafa manontany ny fizotran'ny filaminan'ny fifidianana makasary ihany koa moa satria fahitalavitra no misy atsika tsy maintsy manaramaso akaiky an'izay fakana sary izay fa tsy mbola tena zao ny atao hoe asa be amin'ny asan'ny mpanao gazety rehefa fotoana fandatsaham-bato ohatran'izao. Ianao zany efa avy-ndresaka tamin'ny tompon'andraikitra maromaro tato? Efa avy-ndresaka tamin'ny tompon'andraikitra tamin'ny fisokafan'ny birao fandatsaham-bato dia amin'izao fotoana izao zany mandeha ampilaminana aloha zany zao raha ny eto amin'ity EPP anaty azy isotry ity birao fandatsaham-bato amin'ny fokotany an-drano manala voalohany izy ity na dia hoe anaty azy isotry aza ny anaran'le EPP dia ny tena asa be moa zany amin'le teneniko teo anaraka anenjinenjika maromaro an'ireo événement samihafa mitranga amin'ity androany ity zahay satria tsy hijanona eto ihany. Eto zao no zavatra hitranga eto rehefa avy eo dia Andriamato Augustin Andriamananoro mirotsaka ao amin'ny boriboritany voalohany dia Andatsabato eto ato izy no Andatsabato? Ato izy ny Andatsabato avy eo dia izay zao no arahana manaraka avy eo ao aorianan'izay dia andeha hitetitety birao fandatsaham-bato maromaro ato anatin'ny boriboritany voalohany ny tenanay ao manaraka an'izay ihany koa somary azakazaka kely zany ty androany ity satria misy ihany koa ireo mpanaramason'ny fifidianana ankoatran'ny hoe seny mpikarakara izay hidinay fotony dia misy ireo mpanaramason'ny fifidianana eo ireo avy eto atoerana fiarahamonim-pirenena marobe eo ihany koa ireo avy any ivelany dia miantso ny mpanao gazety izy ireny dia raha maso akaiky ny fidinanay fotony any amin'ny tapatapany arivariva any mbola isy ihany koa fanambarana samihafa ataon'ireo mpanaramason'ny fifidianan'ireo momba ny fahitany an'izay fizotran'ny fifidianana izay rehefa tapitra any amin'ny fidin'ny birao fandatsaham-bato any amin'ny arivany no tena asa be. Dia tena mahereza mihitsy aloha zany nareo mpanao gazety fa ndao eto mikarenjy aloha mba hoe ohatrohatr'izao zany ambiance ao anaty birao mpifidianana zany aloha mba mirangaranga kely fotsiny tsika mba hindrantsika aloha zany zo androany mandroso ary mpikarenjy. Zao ty zao birao fandatsaham-bato dia mikarenjy ohatran'izao tsika ato zao birao fandatsaham-bato larana fahafito eto amin'ny fokotany an-drano manalina voalohany eto ampidirana eto zao dia efa misy ireo tompon'andraikitra samihafa eto anivon'ny birao fandatsaham-bato mandray ireo fidy tonga Andatsabato amin'ny ankapobeny manahoana sy manahoana ny fandraisana olona eto. Eny tompo amin'ny ankapobeny moa zany dia milamina aloha tsamy maraina ny fotran'ny fifidianana ary milamina zany amin'ny ankapobeny Andatsabato zao ny olona dia ohatrany ahoana sy ahoana ny fizotrany tokony ataony vao miditra eto. Raha vao tonga zany ny olona dia milahatra eto aloha. Milahatra eto aloha zany. Milahatra eto izy aloha zany dia mandeha tsiraray dia maketo amin'ny dia maketo aketo salama maketo amin'ny sekretera zany dia avy eo rehefa voamarina ato zany izy fa ao anaty lista. Zany hoe manamarina kely aleato aloha zany izy manamarina anaty lista dia rehefa hita fa ao zany le olona dia maketo amin'ny sekretera dia makany bulletin amizay dia makany amin'ny isoloara dia avy eo makato amin'ny Mandatsabato dia avy eo izay ny vita zany dia manao an'le ankra amizay ankra tsy maty finoana.
ohatr'izay mihitsy ilay kaozitsika avy eo verina mampatitra hatramin'ny firy moa sokafa fandatsaham-bato ty dia hatramin'ny firy no idina didinao ato faran'izany nanomboka tamin'ny enina maraina sady manao soni dimy arivany hoany zany no amin'ny dimy zany no mirafa amin'ny dimy sy mikatra tanteraka mankasitraka anao ary eny tompoko dia eto faran'izany manisy an'le manisy an'ilay ankra tsy maintsy maty vonoana atao amin'ny tanana mankasitraka dia mirary soa amin'ny adidimasina zay atsoroanareo ihany koa tena mahafinaritra miaraka namana manao gazety ohatr'izay ny fizotra le izy amin'ny akapobeany dia any amin'ny arivantsika le manisa vato akoatrany hoe manaraka an'le fanisambato ety anivon'ny biro fandatsaham-bato eo ihany koa fanaraha-maso an'ilay fanisambato ina moa zany fanangonana ny vokatra any anivon'ny senia eo ihany koa fanangonana ny vokatra eny anivon'ny QG-n'ireo candidat samihafa hoe ahitana hoe tendance hoe manahoana sy manahoana any amin'ny arivantsika ny tena mafimafy kely ny asa any tena sady ambiance ny tena mafimafy kely ny asa mialy mankasitraka be da be namana zoa tondran'izay fanazavan'izay namantsika mafatrapo ihany koa ato anaty page Facebook ato izay mandeha daholo ny kompatanana rehetrarehetra izay hovakina ampitiavana ihany koa ny radriana an'izay na miarahaba ny ekipany Malagasy TV misaotra nitondra ny karenjy mijery ny birao mpifidianana dia mahafitabe amin'ny adidy tsy ankanavaka mandeana daholo mifidy eo Janine raha zao efa vonononana dia hifidana dia mangatsika ary tolotry ny avitsoa araka fiononana manasantsika rehetra dia hifidy kompatanana daholo Claire Randry efa andalana anefa ny adidy araka ny nambarany namana mpanao gazety dia ato amin'ity anaty azo isotro ity zany no androtsabato ny candidat solombavambahoaka Augustin Andriamanan'Oro dia tsy maninona miandriandry anazy tsika fa mandra-piandry azay aloha dia tagorona ny kilongatra any moa izay mahita ny nore amin'ny kokoa Coucou à ta danais, mamanay dia ho an'ny zokinay dia mampibeny faritra. Coucou à ta danais, mamanay dia coucou an'ny zokinay. Coucou à ta danais, mamanay dia coucou an'ny zokinay any an-tranony. Coucou an'ny zokinay dia ao an-tranony ao dia coucou an'ny mamanay. Zay. Efa zao aloha inona zany ny ataonareo ankizy be dia be ato reo? Mijery fifidianana? Mijery fifidianana. Dia amin'izay rehefa ampitaona dia mifidy? Mahafinaritra zany. Rehefa vita ny fijerena zany dia mody daholo sa mbola hijery fanisambato? Mbola hijery fanisambato. Tena miorakoraka mihitsy? Veloma daholo ny an-trano ary dia Veloma! Aleo sintsika irakely ireny ano mandra-piandry azay azo andrasana rehetrarehetra mahery 7 minitra zao ny amin'ny fitora maraina asitsika hira mahafinaritra amin'ny namana teknisianina ndao ary Haodry Antananarivo Icampem cola coale tanura msesta Denise les di fuara ne senatulci retunamane Arabaina soya la rewe Metendra zona fakule Catacaccia mi tifulare E kananan ropanzake Asarina soderla Kananan tufulanda mamamba Akane fakatezo mazaza Mavarinan rapandalo reo karazana toatra andohalo sy ambondona tanina renina Iresekeriana dia mimelomelona Timrafy sy manalaze ny tanorany vohitsara Lalamory sy taovolo izy reny dia tsy mbatara Mandeha mijery fety ao an-tramanitra Namidada mandena mba isalanta Tiaka fa isolena dia tenena lakely nahitan'ilay sy famanjakely zesta tamin'ilay telezely ka nanaraka azo kasaka very nety miteny amin'ny arkady nanenjaka pomma sy boaty
Kafapapiyang izy rojovan Nianaraka azo dia tena faty Mamasiny indray ao nandendeha Tsy dô taekwondo ary karaté Basket handball na sy volley Nanao cycliste vabe 7D 8B Aode Tananarivo Lereny vohitra Manerana ny tanàne Basket ny wakam Vidina tolotra korfanja Boabam-poste verekianja mafinaritsy ilay tize Mitrena na lakamisy Fosara sy andravo ange Amin'ny sopetena mora be Indreo mivezivezy sy mifanaritsaka Izaretsagarivo miresaka Diada Fahavadiko ny tiady sy tiaro Mitraka ny tiareo marary fo Rindrina vatany sy samu Lerovana velona tsy ananandro Tananarivo na sy natie Milamina ny vatany amike Tsy mety fongana velively Ireo pangareo fosy sy totake Napanina manonaka sambosa Solo tsara fotonaka ao ambatonaka angono mifaromake Ireo kivotsena tô betabonake Komose la soupe Sindrasanay Papalazan rehefa oke Fihavanana malagasy Dia nisy ilay fivoarane Zay natolotra ireto namane Aravaina soianareo Netindrazana fabole Tsy atakarotra mity volare Ray tanànany rampanjake Ajarina soaverla Tanànany tovolanda famamba Akaniny mipakatia tsy mbasasa Aravaina soianareo Tanana tukulanda mamamba Akani pakatia chumasasa Israel sayaribu presaka Israel sayaribu presaka Israel sayaribu presaka Israel sayaribu presaka Paisole nandiatene nalakely Nahita nilay sy famanjakely Zesta tamile telezely Ka nanaraka azo kasaka very Nety miteny amin'ny arkady Na nianjaka pomy masiboaty Ka fapapiyang izy rojovaty Nianaraka azo dia tena faty Antelo? Dia efa zatra n'izany mihitsy zany mama zao? Efa zany fiveromana hatramin'izay 20 taona nanaovana an'izany? Efa tolo eo Zany a? Nanomboka tamin'ny composé sakatlesy any? Raha vao nanendoa dia vary amin'anana. Ay, vary amin'anana ohatrany tsisy tsosa mbola misy ve? Tsy nanoatra mihitsy satria efa lehibe. Ay. Lasa mifanendrika amin'ny vary maina. Eto zany ohatran'le spécialité amamy eto zany le katlesy, le kiendiendy e? Kiendiendy ho an'ny ankizikely sy le sakafo marainan'ny olona. Atao laoka maraina. Atao laoka maraina, izay mbola tsy nahazo laoka maraina rehetrarehetra ny avy vidy katlesy ohatrina indray. Ariary zato. Ariary zato. Enore zao atsy hoan'ny miaraka mofo mikare. Tira taona soriko mividy katlesy, tindray mividy katlesy. Fa nga mama tsy andeha hifidy aloha e. Amin'ray amin'ray malalaka tsara. Ay. Fa zao aloha zany mifidy rehetrarehetra ny tanina aloha mba manohana ena kely eto dia avy eo makosa ahoana? Ambia ty loba ty alena sary. Hitako avy alana sary daholo mihitsy. Malany katlesy firy eo isan'andro zany? Arakaraka ny tsena. Rehefa be mpianatra dia betsaka vidy, fa rehefa vitsy mpianatra. Ay. Hafa kely sady mba tsiro tsara. Inona sy président? Rehefa avy eo fa zany efa niteny taminao misy enombo rito. Dray, ay nga varotra varomaina. Inona avy lokan'io? Enombo rito nalokako an'io. Enombo rito ohatrina plat? 12,5. 12,5 dia efa mihinana enombo rito. Mazoto are? Eny are. Mazoto. Mazoto koa nareo. Manahoana? Manao kokoa. Ary aminao re ary? Ary amin'ny ao re ary?
Ao makasisa ny tsaritsika aloha sao dia fandiso eto. Eto manao koko eto. Ao. Koko antadanay sy nenay dia tsy mijery fandaharana amin'ny karenjao. Dia koko antadanay sy mamanay dia mijery fandaharana amin'izao fotoana izao. Dia koko any zokinay dia koko any akely dia koko any faniry sy toavina. Ao. Koko any zokinay dia koko any dadabeanay dia koko any dadabeanay dia koko any bebeanay Matoratrano. Koko any dadanay dia koko amin'ny mamanay dia koko any totoaray sy toanay dia koko daholo. Kuku mamanay dia kuku zokinay dia kuku sana. Kuku dadanay sy nenay dia sandrinay. Kuku dadanay sy nenay dia sy mijery rehetrarehetra ny fandaharana. Koko no amfaniry dia koko an'izay mahafantatra anazy rehetra. Koko any mamanay sy zandrinay ao an-trano. Koko mamanay sy zandrinay ao an-trano dia bebeanay. Dia bebeanay any am-piangonana. Ao sady makasy tolotsay manao koko an'ilay vady aman-janako ao an-trano sy izay mahafantatra eto anaty azony. Izay mahafantatra eto anaty azony sotro dia koko daholo nareo. Ianao ka tsy andeha fidy? Efa avy nifidy azo avy namita ny edidy. Tanana jerena? Hitanao io. Satra indrindra tompoka. Entany kely aloha ny any an-trano. Manentana antsika rehetra zany mba tonga hifidy hamita ny ediditsika eto amin'ny firenena fa fotoana an'izao. Makasitraka. Koko any dadanay sy mamanay dia zokinay rehetrarehetra dia namanay rehetrarehetra. Eny ary, vita izay ny kompatanana. Izany hoe ao anatin'ny izay fividiana solomabaoaka izay. Tena mamela ny sery tsara ihany tsika rehetra miomakomana ihany ao anatin'izay finanana vitamine C ihany koa ny voankazo rehetra feno otrikaina ireny mba ahafahantsika miady amin'izay hoe kohaka, sery sy ny griparipa kely maro samihafa. Fa ao anatin'izay hoe fifidiana solomabaoaka izay tsara ihany manoro antsika rehetra satria tamin'ity taon'ity zao tamin'izao fotoana fifidianan'izao lasa hoe anankiroa zany izay hoe anankiroa ny solomabaoaka fidinao anatiny dia hoe inona ny antony mahatonga an'izay mety ao koa ny olona manontany dia misy ny valiny moa zany hoe izay fari-piadidiana ahitana olona mihoatra ny ray alina sy telo hetsy dia ireo izy no mahazo an'izay solomabaoaka anankiroa izay fa izay latsaky ny ray alina sy telo hetsy dia anankiray ihany solomabaoaka. Izay zany ny valin'izay fanontaniana ireo izay satria maro ihany koa ny olona manontany an'izay. Tena misaotra betsaka anao rehefa tena ilaina mihitsy izany rehetrarehetra izany. Araka ny maha hoe ambiance antsika azy moa zany bureau de vote anankiroa izay no efa notsidihana tary amin'ny 67 atsimo tary izay mbola mahalakalana kely ny tapavitriana fa rehefa avy eo mbola hitantsika fa iroatra ihany ary izay foana misy ny fahalentanana hoe andao hifidy tongava mifidy hoeto ny karaha-pifidianana. Izay mihitsy dia asio hira sy mozika indray aloha mba ahafahantsika mandidy kely ahafahantsika maka ambiance ihany koa miaraka fandarana karentsy. Manao vofo tapatra sy vandivo mamay be teo.
mafimafy na dia sy malala fomba falazaino tana na tsy misy fotony asa fony tseotseo mbola avako fô namatrany zay fasady nake tsy mampiena ny fitiavako azy toverike na tsy manakoa tokony na faolonamba mbola avako ia na mitroky sy vohomanena sy zarizary na dia ratsiratsy akamo sady be malaba tsy atakako ny afa fisampianakavy no izany bety nakoraina folondresy nakoepitsoko tsy manina fekena sainy zao mitsara adala toiny angama tsy mbambana tsara aikatafila tanyanara mazamaza nyamety ivangavana na dia malotoloto mialeresy na dia hoe fanaraba na dia hoe batobata na tsy bedipilo miavakoavako avako alazaina fa tsy manana tora metatsy fa tambany fohitano zato mafimafiaty afaka izy azafaty na dia tsoro manandaza tsy mahakaratasy ka mpafinikany ananany izy minaparaky tsy afa miaingo tamin'izay lamody fantatra farany afaka izy manary fa lalafiany fasanio sady tiany tanany tsy mba manapetrabolana kambazakara zay tokatrany ezany mbazarainy aminay izy no avana tsy izy andeny zaozao aminareo mahe sanatry tsy eboebo iseoseo verivery fa mitoka monone miotroky izy famba fa dia avakoia tany anareo manjamanja nyamety vangavanga na dia malotoloto mialeresy na dia hoe fanaraby na dia hoe batobary na tsy bedipilo miavakoavako avako tsara ny andro mazava tsara mihitsy na izany zany aza tokona manao fanivafana sao dia hoe alevasa kokoany kokoa azokony anijera ohatrano dia kokoa nitadany lasany azy dia kokoa fianakaviana rehetra dia kokoa malagasy TV satria arak'izao hitantsika anazy zao dia efa misy candidat tonga ihany koa eto a ny candidat Augustin Diamananao ry salama aloha e ao mba fandray tanana aloha miaraka amin'ny tikareny zao maraina efa eto sady ary toko vavazivazy le omaly a efa eto ka tonga soa ianao ia hitantsika izy za fa efa miroso ao ohatr'izao zany ny ambiance rehefa hoe misy candidat tonga zany dia mba tsy anay ny mpanao gazety maro samihafa tsara fantatra n'izany rehetrarehetra zany a izay moa zany ny antoko isin'ity fandarana ity hoe mba hitantsika ny ambiance maraina mihitsy a hoe ohatrohatran'izao ny safidiny andeha hifidy vo maraina moa zany izy rehefa avy eo a récupéreko iny ndao arahany oarahantsika izany ambiance hoe
voalohany zany kandida zany no tadipinana inana fatsika amin'izao ohatr'izao zany rehefa hoe tonga nareo mifidy dia ohatr'izao mihitsy ny etapy arahana hoe sala amin'izao verifianao anatin'ny lisitra aloha ny karapanondronao mba ahafahana hoe tena tafiditra anatin'ilay lisitra ny fifidianana avy anao listra fifidianana dia jerena ihany koa ny kara-pifidianana manaraka an'izay izao raha maso tsara salan'izao mihitsy ilay izy vao marina aloha zany fa ao ny anarany vao marina aloha zany fa ao izy kara-panondrona ihany koa tena hoe ao tsara tena izy io tena izy natory tsara ianao monsieur le ministre tray hitako hoe velom-bolo ny tarehanao mazava ho azy zavatra andro fampakarana iny androantsika marina zany andro fampakarana efa fotoana efa ela no ny andrasany boriboritany voalohany izao andro zao satria anio ny boriboritany voalohany dia anio ny safidiny maro anisa dia ny tena moa zany amin'ny kandida eto amboriboritany voalohany dia mijoroka ihany koa mba ho modely amin'ny hoe fanefana zany adidy amina olom-pirenena izany amin'ny olom-pirenena mananjoy fidiny sy manana didy ifidiny no atomavaka eto anio dia mitona sady ny olona rehetra zay mbola ny atokantrano satria zava-dehibe loatra ho antsika ny fanatanterahana zany adidy zany efa misaotra ny seni sady ihany koa izay nanao ny aintsy ho zavatra mihitsy mba atotosa zao fifidianana zao anatin'ny filaminana ny fahalalahana ny fanajanana zo fototra rehetra maha olombelona minotsika fa ny tontolo androtsika dia erijotra ao anatin'ny filaminana fandrepalemana fifanajana satria Madagasikara dia efa napetraky ny olona isan'ny mba modely amin'ny famendrehana zany zao amin'ny fanatentarana fifidianana omaly ny tena kirahanao tamin'ireo vondrona afrikana ro tompona andraikitra dia isan'ny nakasitraka ny tompona andraikitra eto Madagasikara ny nantosana fifidianana tsy ny taona ity ihany fa ny fifidianana izay natrehantsika teo nanomboka hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena dia efa ny nampiseho modely Madagasikara amin'izany fanaovana fantosana fifidianana zany mangarahara eto anaty azo isotro misy atsika eto amin'ny boriboritany voalohany androany dia eto zany no aniterahako izay ny adidy zany fatrosam-bato safidiny andeha vao maraina mihitsy ianao misy ny olona mbola hiasa kely aloha zay vao andeha hanotsa-bato fitenitsika hoe fa za miteny an'izay hoe l'avenir appartient à celui qui se lève tôt aza malagasy hoe aza mitarehitrehitra izy sao dia hoe elozany omba miahaka zay le izy tamialy maro zany ampahafantarina antsika ampijery any tokantrano pikarejy ihany koa fa ohatr'izao zany rehefa le misy zava-mitrango ohatr'izao dia be da be mpanao gazety manaraka mba ahita ampahafantarantsika ny ambiance ao mpanao gazety ny Malagasy TV zao io idera kely ny feo foana matetika entsika fa ohatr'izao izy rehefa hita mivantana masio kokoa kely dera miaramatsika rehetrarehetra ny atokantrano dia maraso tsika rehetra zay loha iasa plateau vita izy zay vita izy zay ny
dia manao an'ilay tombo-kase amin'ny tanana ao mba tantarao izy ity namana soa. Iny zany le encre indélébile na le encre tsy maty vonoina ahafantarana hoe efa tena nandatsabato tokoa ianao atao amin'ny tanana iny mba ahafahana ihany koa manara-maso hoe tsy fidy indroana nandatsabato indroana amin'ny toerana roa samihafa ianao. Izay no tena anton'izy iny zany. Kanefa nambarany namana zo atsika teo dia izay zany tena anton'izy iny tombo-kase amin'ny tanana iny. Arabaina fa navita didy. Miaraba antsika mpanao gazety ihany koa miaraba antsika isa-tokantrano indrindra ireo izay manaraka ny fandarana mivantana amin'izao maraina izao. Andro lehibe tokoa ny androany fa 9 ny volana May taona 2024. Isan'ny ametraka tantara itsika amin'ny izany hoe forotsahana fanoloran-tena fandraisana andraikitra eto anivon'ny fiarahamonina izay araka ny tenina Menada Imboiny Ambieny dia hoe tsy ho atao sanatria akory hoe heverina fa manana andraikitra ny asiadidy itsika rehetrarehetra fa natanterahana zany fifidianana zany tsy ho ataontsika ambany zavatra ihany koa ny fanetanana ny tsirairay mba anefa ny adidy ho tonga maro satria io no ahafahantsika mamerina mivahoaka indray ny fahefana izay nampindraminy eto izay dia manaroatra ny koa misaotra anareo rehetrarehetra izay nifandrimbona ireo mpiaradia nitotona fotsiny androna masaka nanatosana ny fampelezan-kevitra. Andriamanitra izay manan-karenim-pahasoavana ane alotsaka aminareo ny valipity mendrika anareo tsiraray avy. Misaotra manokana ny koa izay ny filoham-pirenena Andro Rajoelina ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara izay nanome sodrano anay Menada avy mba ahafahanay mitondra ny anjara birikinay amin'ny izao fanoloran-tena hosolom-bahoaka Madagasikara eto amin'ny boriboritany voalohany izao. Mankasitraka antsika rehetra. Saotra tompoko. Ary Madame Taina Razanamahefa efa moa Prime Ministre amin'ny kandida ihany koa aiza no andatsabato amin'ity andeha zao tsika any amin'ny EPP Antanimbarina indrindra. Efa vonona ny tenanay ao anatin'izay ary mampirisika antsika rehetra ho avy anefa ny adidy amin'ny adidy zany mandefa an'izay fifidianan'izay dia manetsika antsika rehetra ny tokantrano ho avy anefa an'izay adidy izay amin'ny maha-olom-pirenena antsika. Rahasoa e. Maresaka. Ie. Kokoa zandrinay ao an-trano. Eto dia amin'izay tonga tsara ny mizaranareo. Kokoa zandrinay ao an-trano dia kokoa ny dadabeanay izy. Fa hifidy ony izy dia masotonareo. Ianao mbola tsy mifidy? Mbola tsy ampy-taona? Tô lava be. Kokoa mamanay ao an-tokotany ao. Dia kokoa nireo namakiray rehetra rehetra dia kokoa ilay fianakavianay dia kokoa izay miantaty. Dia izay koa mba hanao kokoa izany ho an'ilay zanakay manao. Izay manao mijery tele amin'ina moa ilay ataonareo Malagasy TV ie. Dia kokoa ho an'ny rehetrarehetra izany e. Efa avy mifidy. Iny efa avy mifidy bebe. Efa impiry. Tsy voaisa tsony za fa 70 ans. Mifidy foana ho avy eo daholo ny ankizy. Reto ny
misy resadresaka ihany koa Gasy TV zay mijery amin'ny télé eto dia tonga aty dia mba hanao kokoa mamanay dia mba mifidy dia olon-dehibe dia kokoa izay mifidy. Aty ary rehefa avy eo eto ry zareo reto zavatra olona vao maraina koa dia tonga ina ny antony vao maraina dia efa mandeha ay manaona daholo direct zany ty zavatra ay zay moa zany avao anjamo manala dia avao an'iny ty avao anaty aviavanana ay ve ay miala vy tena ty ay manetana atsika andeha hifidy a dia arotsainy safiditsika zay tiatsika tsisy manery a dia tonga avy mifidy a zay zao avy aty anaty azy Jesosy a efa avy mifidy zay a dia bien ty zany tsy fantako numéro firy ty fa tonga dia mangamanga be fotsiny ty dia zay dia tonga avy mifidy zay ry karenjy mianakavy a misy re mpianakaviana ihany koa reto tsisy teny ao fa soloko ny fitenenana ary dao ary fa ny kiloga koa aloha dia tena vokatra mihitsy ty anaty azy Jesosy asika indray eto kopa tanana iray izao fa dia atambatra asitsika mozika indray ary aloha asitsika mozika kely indray satria eo foana moa zany hoe sady miomana ianao a no mandeha manao ny atidinao a naiza misy anao eto Madagasikara dia afaka mifidy ianao. Zay aloha zany ny vitatsika tamin'ity fa namana mpanao gazety mbola miezaka mitondra vaovao misongadina foana etsy sy eroa sy ny zava-mitranga mandritra izao fifidianana izao fa dia misaotra antsika niaraka ny karenjy misaotra anao re
sotra mialy sady mila manao rosasy koa mialy amin'ity blouse mafana tsara ty Mety tsara ihany dia sady manararoatra ihany koa zay ny tena tsika rehetra any tokantrano any mitongava mifidy ry zareo efa ny adidy dia tsika olona mananjo daholo dia efa raikitra zay dia mandram-peona daholo ary Malagasy TV zay mandram-peona